Ampitombona aminareo manankarivany ny fahalalana tsara an'Andriamanitra raitsika sy Jesu Kristy tompontsika le tia antsika amin'ny fitiavana tsiritily. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha eo fa menao loha hevitra vaovao indray zay mba ahatonga anay voatra hatrany ny fiainanay ka tsy toetra amin'ny faratsiany zay fandroso hatrany ao amin'ny fanarana anao dia amin'ny fahatsarana sy amin'ny fahavononana mivonona amin'ny asa tsara rehetra sy ny teny tsara rehetra. Te mitenena indray ianao tompo manana ny hery sy fahirizana anatanteranay ny sitraponao amin'ny tontolo andro ity. Misaotra Jesosy teny tonga nofo oka aminay manakariva ny fahafianoa ny fananao masina. Amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity roa Aogositra alatsinainy roa Aogositra 2024 ity ravana dia ny Timoty faharoa toko faharoa andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 20. Timoty faharoa toko faharoa andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 20 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Paoly apôstôly miteny, zany zavatra no ampatsiroviny olona ka nary mafy ao anatrehany tompo izy mba tsy ady teny satria tsy mahasoa akory zany. Fa mamadika ny mpeny, mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra, olona voazahatoetra dia piasa tsy mahazo enatra mizara tsara ny teny fahamarinana fa laviro ny fibetibetena foana fa mbola androso amin'ny faharatsimpana ihany izy ireny. Ary ny teniny dia andany tahaka ny aretina miady isan'ireny Himeneo sy Fileto zay nany tamin'ny marina ka milaza rehefa lasa sady ny fitsanganany maty dia mamadika ny finoany sasany. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana zao tompo kase izao. Ny tompo malala ny azy akoho oka ny olona rehetra zay manonona ny anaran'ny tompo hiala ratsy. Fa ny trano lehibe dia tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany nao fa fanaka hazo sy tany koa. Ny sasany menim-boninahitra, ny sasany alam-baraka. Koa raha misy olona manadio ny tena no afaka amin'ireny, toy fanaka menam-boninahitra izy efa no masinina ka mahasoa an'ny tompo voavoatra ho an'ny asa tsara rehetra. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Aseho ny soratra masina eto tsara ravana ny ahatonga anao ho voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Zany ny programan'Andriamanitra ho asy anao, ianao voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Ahoana natanteraka izany? Ny natanteraka izany dia voalohany indrindra ianao zay miantoanto hoe tompoko sy Andriamanitra io sy manao nizao na zatra dia aoka ianao tena anao ny sitrapon'Andriamanitra tsy amin'ny vava ihany fa amin'ny ataonao rehetra ary ala amin'ny ratsy fanaonao sendra misy ratsy vitanao dia aoka ianao hiala faingana amin'izany satria ny tompo malala azy fantany momba rehetra tsika sy ianao. Kokotsika tsy salasala rehefa misy zavatra tsy mifanahaka ny sitrapon'Andriamanitra dia oka atsahatra avy hatrany lana faingana satria zay rehetra tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy azy. Fa na iza manao ny sitrapony raiko izay nan-danitra izy Jesosy Kristy dia izy no rahalako sy anabafy. Koa anatrehan'izany mila mandiny tena andro aman'alina zasanao hoe toetra amin'ny tsara samy toetra amin'ny faratsiana fa raha miorina tsara amin'ny Kristy ianao dia tsy havenan'izany tsy ho voavoatra ho amin'ny asa tsara ianao ka masinina ianao ka mahasoa ny tompo amin'ny zavatra rehetra ary olona tsy menatra ny hanao ny tsara fa alahelo kosa hanao ratsy ary manenina tongotra manatanana raha mavita ratsy satria zay miantso ny anaran'ny tompo aoka izy hiala amin'ny ratsy fanaony sy manonona ny anaran'Andriamanitra sy manonona ny tenany hoe kristianina dia aoka izy hanahaka ny Kristy dia tsotra ny zavatra nataony tetỳ ambony tany ny any kosa izy dia manao ny sitrapony zay naneraka ary mavita ny asany. Ko amin'ity andro ny tirany ravana aoka izasy ianao mba mitondra tena tahaka ny mpanompon'Andriamanitra tokoa ary anaiky amboarin'Andriamanitra amin'ny asa tsara rehetra tsy amin'ity andro an'ity ihany
fa miandro entsika rehetra ary mba ho fanaka moemboninahitra satria olona efa nidivon'ny tompo ho azy a ary namasinino azy a ary namboariny a ho vonona amin'ny asa tsara rehetra. De metezy zaso ianao a andiny teny mandrakarivo ka vao misy ratsy ibaboy matoko sy marina izy a ka mamela ny elokao a sy manadio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. De aneneno ny lasa zay nanaovanao ny ratsy a fa misikina kosa vonona amin'ny asa tsara rehetra sy toetra tsara amin'ny Kristy zay mahatonga anao a amboariny a ho amin'ny hatsaran'Andriamanitra sy ny anao sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Sotranao zay raha eo fa tsy avelanao hitoetra ao anatin'ny faratsiany zay. Fa sitrakao ny anangana anay, sy ampijoro anay, ary anamboatra anay a ho voavoatra ao amin'ny asa tsara rehetra. Ko indra tolotray feno anao tompo ny tena mpamananay te fesy amboary zay a mba olona araka sitraponao a ka tsy tenenana ratsy ny anaranao nataonay a naiza zany novinovina de sio mpanompon'Andriamanitra tokoa zay amin'ny zavatra rehetra ary ny tompo mahalala azy a fa raha vao fantatro tompo zay efa niala tamin'ny didinao averenay faingana zay a fa kanamiza moa zay a fa ianao no manoteny fiainana manak'izay. De mampahirezanay amin'ny asa fananao masina mba ho vonona amin'ny asa tsara rehetra ary anaiky fa Kristy de miasa tanteraka anay a ho amin'ny asa tsara rehetra sy ny teny tsara rehetra. De sitrakay ny ary vavaka hoe anay zay nan-danitra masina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao anay sitraponao dia tany tahaka ny an-danitra mino niny anona sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay zay midika taminay a izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao amin'ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika anie zao todrano zay tononona amin'ny anaraisana ka fanamasina zao a aiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana zany todrano zay tolotr'Andriamanitra ho asianao zany. Aiso amin'ny finoana sy fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fiadanana ane amasina anareo samy tanteraka ka oka ovany avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Jesosy matoky zay niantso anareo a sady izy ihany a no hatonga anareo voavoatra ao amin'ny asa tsara rehetra ka aza misarangany Kristy zay mitondra anareo amboarina ho amin'ny asa tsara rehetra. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany a amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.